miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireloha sady tompon'ny fiangonana ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tomponsika amin'izao andro talata fankalazana ny herinandro masina izao dia midera sady mankalaza ary manome voninahitra ny tompo amin'ny alalan'izao asa tanterahany sondaparitany arivo avaratrany izao tsika koa ny anomboantsika azy ary dia andeha hivavaka isika rehetrarehetra. Ry Jesosy Kristy tomponay eo midera sady mankalaza ary manome voninahitra anao amin'ny fonay rehetra izay sainay rehetra, fanahinay rehetra, ny herinay rehetra satria ianao ny tsara sady mpanao ny tsara, ianao no antoko ny fahavelomanay na dia ao anatin'ny sedra sy ny ady mafy izay tsy maintsy lalobana azy zahay dia miandrandra sady manantena ianao ilay mpandresy eny mpandresy ny fahafatesana ka anatin'izao tontolo izao ihany koa sy dera kalaza amin'ny voninahitra anao ankehitriny izay dia hifampahery amin'ny alalan'ny teninao koa ao amban'izay fiderana dia omeo anay ny fanahinao masina hahatakaranay izay hevitra sy fisainana lalina tokony ho tanterahanay amin'ny fanompoana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aloha sady tompon'ny fiangonana mpanezana vavaka izany. Amen. Ny filazany tsara araka ny marika toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo no hovakiana amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy raha nampianatra teo an-kanjan'ny tempoly dia namarika nanao hoe ahoana no lazain'ny mpanoran-dalàna fa Kristy no zanaky Davida, kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetrahy eto an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo, koa ahoana no mahazanany azy, ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany fampianarana omeny Jesosy Kristy tompo izany dia mampieritreritra sady mampisaina lalina izay hahatakarako azy dia ny hoe samy manana ijereny an'i Jesosy Kristy tompo ny olona rehetrarehetra. Misy ny mijery azy Jesosy Kristy araka ny nofo, misy kosa ny mijery azy Jesosy Kristy araka ny fanahy. Ahoana moa zany hoe Jesosy Kristy araka ny nofo zany? Raha jerentsika ny tetiarana voalazan'ny Mateo toko voalohany dia voalaza sy voambara ao ny amin'ny tetiarana na ny amin'ny antsoina hoe arbre généalogie an'i Jesosy Kristy dia hita ao fa hatrany amin'ny Abrahama ka hatrany amin'ny Josefa izay heverina fa niteraka an'i Davida. Arak'izany dia olona ara-nofo tokoa izy ary tena taranak'i Davida, ka tsy diso raha lazaina ny hoe taranak'i Davida izy. Jesosy Kristy araka ny nofo zany dia Jesosy Kristy amin'izay mahajiosy azy, Jesosy Kristy amin'izay nofo amandra azy, Jesosy Kristy amin'izay mahavatana azy. Mamitaka raha izay fotsiny no jerena fa tena mahasoa sady mahatsara ary mamendrika izao fanotsiana ataon'i Jesosy Kristy tompo izao ka hijerevana an'i Jesosy Kristy araka ny fanahy. Ahoana tokoa moa zany hoe Jesosy Kristy araka ny fanahy zany? Raha mamaky tsara ny filazany tsara araka ny Mateo ihany isika taorina n'ilay filazana ny tetiarana dia nisy eo tamin'ny Josefa ny anjely ka nanambara ny amin'ny tsy salasalan'ny Josefa hampakatra azy satria ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Efa entina milaza sady zany fa Jesosy Kristy araka ny fanahy io fa Jesosy Kristy tsy Jesosy Kristy araka ny nofo. Jesosy Kristy tsy zanak'i Davida fa Jesosy Kristy araka ny fanahy. Ary marina dia marina ny fanambaran'i Davida any amin'ny salamy 110
ny andinin'ny voalohany ka ilazany hoe tompoko. Davida miteny azy hoe tompoko, fanambarana, faminaniana avy amin'ny fanahy masina zany, fa tsy zanaky Davida izy fa zanaky ny fanahy masina, raha lazaina amin'ny teny mahitsitsy kokoa. Jesosy Kristy araka ny fanahy zany no zava-dehibe. Jesosy Kristy araka ny fanahy satria nitorotorona tamin'ny fanahy masina izy. Jesosy Kristy araka ny fanahy satria raha maky ny filazantsara ka ny Jaona 7:20 isika, ny andinin'ny 4:telopolo ka hatramin'ny andinin'ny 7:telopolo, dia manambary Jesosy fa ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Ary nanambara koa izy fa tena hoe avy amin'ny fanahy. Zava-dehibe zany Jesosy Kristy araka ny fanahy. Ary satria araka ny fanahy izy ka na dia novonoina zany nofony, dia nitsangana ihany izy satria araka ny fanahy. Jesosy Kristy araka ny fanahy, raha somary mielony amin'ny pasika tsika dia hoe nitsangana sy niseho tamin'ny izy miroa lanaka dia nakany Amosy izy, niseho tamin'ny apôstôly izy, na dia voahiby aza ny varavarana, ary vetivety dia tsy hitan'ireo satria tsy Jesosy Kristy araka ny nofo fa Jesosy Kristy araka ny fanahy. Inona ry havana no hevitra azo ampitaina? Zao ny fijerin'ny mpandinika. Ny olona dia manana ireto zavatra reto: vatana, saina, fanahy. Nalaza ny matanjaka fahiny ohatrany hoe rericule sy ny sisa, vatana zany. Dia niseho indray ireo avaram-pianarana ka nihevitra fa ny fahaizana mampahalalana ny zava-dehibe, kanefa dia lefy ihany zany. Fa ny fanahy no zava-dehibe ambony indrindra. Ko ankehitriny tao amintsika rehetrarehetra hivelona sy hiaina amin'ny ara-panahy, ka na dia ho fatin'ny Covid-19 ary ianao, mino matoky fa hitsangana amin'ny maty. Ary hitsangana amin'ny maty hiara-mitoetra amin'ilay mpandresy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ampahirezontsika atoko sy ady anatenan'ny Tompo Jesosy Kristy ilay araka ny fanahy, fa tsy hijery azy araka ny nofo. Dia mametraka tanteraka ny fiainantsika eo am-piaratan'Andriamanitra mba hahatonga antsika mpandresy amin'izao ady hatrehan'izao tontolo izao, amin'ny arety mandoza sy ny arety mandringana izao. Dia ho feno ny fahendrena, fahalalana, fahazavanan-tsaintsika rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amintsika kosa ny fiadanana. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa ianao ilay teny tonga nofo, dia nampianatra anay tsy hijery ianao araka ny nofo, satria ny nofo tsy maintsy ho levona. Hijery ianao kosa amin'izay mahafanahy anao, satria ny fanahy tsy ho levona mandrakizay, ary ny fanahy raha teo no maha olombelona. Koa ampahirezo izay hatoko tanteraka anao. Ary manoloana ny ady tsy maintsy hatrehan'ny firenena izao tontolo izao ankehitriny, na dia mikatona zany fiangonana ao Andriamanitra ray, ny fo saina mampanahy anay kosa dia mitodika tanteraka aminao ary miandrandra sady manantena anao. Ny nofonay tsy miditra ny trano fiangonana, fa ny fanahy anay kosa dia manina sady voton'alahelo ny tempolinao, ary miaraka aminao satria naizanaiza ny angonana matelo dia ao afovoany ianao. Ko hatreo Andriamanitra ny fampivavahana tanterahany isa-tokantrano naizanaiza, ary ianao aneo ny voninahitra ao tahaka izay efa nanehoanao zany. Zay tsy hain'ny olona rehetra tanterahana satria vatana sady saina ihany izy, dia tanterao amin'ny mahafanahanao ka hahatonga ny olonao ho mpandresy. Dia mametraka tanteraka ny fiainana am-pelantananao ary maniry ny fiadananao izay mihoatra noho ny fahalana rehetra, ampahiry ampatanjaka ary anampy anay. Zay mahasoso manindra tanterao aminay. Amin'ny anaranao ilay mahay zavatra rehetra, mampianatra anay mivavaka manao hoe: raha ianao izay ny an-danitra, ho masinina aranao, ho tonga ny amin'ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo an'ny anina saza ho aminay, ary mamelany elokay tahaka namelany izay meloko taminay. Izay mitondra any amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tonona amintsika rehetra ry havana ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay loha sady tompon'ny fiangonana. Ary Andriamanitra ny fiadanana
izay mitondra ny zao tompontsika mpiandro ndry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy enay tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasananazy akasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy eny ny voninahitra mandrakizay amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Soratsika rehetra nanaraka izao fanompoam-piterana izao amen.